rery tsy afanany satria ty te arady nafeniko anao lay fokoty voafatotra hoatr'izay ny afiny rery ho anao ny afy ao tsy saio ny miteny hoe nangetaetanao ao ny fosiny saiko ny rediredy hoe tsisy ohatranao raha ny aty feno fitiavana ampoko ao tsy misy toerany intsony rakotra tantely tsy ahidirana toerana mamy ho anao. Ok, ny ray anaratsika zao a dia irany mage 4 ny lohateny dia te iarady tsotra be daholo ny corde am'le izy sady miverimberina dia hira mahafinaritra koa moa le izy. Ok, raha tonga dia tomboka ny intro misy intro anankiroa le izy dia mitovy daholo ny corde akoatra ny corde anankiray manomboka eo amin'ny e mineur tsika fa tendrena avy aty amin'ny corde ambony indrindra asina an'ity amin'ny troisième case. Ok, dia makany amin'ny D dia rehefa eo C dia rehefa eo G dia rehefa avy eo maka miverina any amin'ny e mineur fa afaka asina base mandeha kely ohatran'izao. Troisième case, deuxième case, misokatra. Dia eo atao power chord zany hoe le basy anankiefatra ety ihany no teny. Ok, E dia rehefa eo asina base-na F dièse kely vetivety io dia rehefa eo G dia D. Ok, zay le phrase farany izy E dia rehefa eo G dia D. Ok, dia ny fampidirana faharoa mitovy amin'ilay teo ihany fa ny noty le D aorian'le E mineur amin'ny voalohany iny zany avadika B mineur zany hoe tamin'ny intro voalohany ohatran'izao ny atao fa amin'ity E mineur dia B mineur. Dia ny ambony mitovy fa rehefa mitondra an'le C eto anao asina C ady 9 moa fiantso anazy fa atao amin'ity troisième case ity amin'ity corde B ity avy atao amin'ny première makany amin'ny troisième case. Ok, dia rehefa eo makany amin'ny G dia rehefa eo miverina makany amin'ny E mineur fa asina basse mihina moa mandeha kely. Rehefa miverina atao amin'ny F dièse dia G dia alohany makany amin'ny D atao asina an'ity fliriny kely ety première case cinquième corde dia rehefa eo D. Ok, le phrase iny zany zay. Ok, dia makany amin'ny toniny amin'izay ny toniny manomboka amin'ny G. Raha vahoatra hoe liza D dia rehefa eo A mineur tsy niala ho anatiko ao E mineur. Dia rehefa
avy eo G ndray reo teny novolenao G fena de A mineur manaraka voafafi de rehefa tonga eo aminao a lasa G voafafinao G atrizay de de makany amin'ny tony faharoa izy a ny corde mitovy ihany tsy ny progression zany atao mitovy ihany ny fomba fitendreko anazy a raha mitejerinareo a de avy aty ambony indrindra makany ambany indrindra na zany ohatran'izao na rery tsy afanany tanao jereo sara tanaky droite satria te arady rehefa makao am'le G anao afaka asina flirany na feniko anao lay fo kody ok ya araka ny teneniko teo ny tony faharoa amin'ny corde rehetra mitovy amin'ny tony voalohany de rehefa tonga eo amin'ny fiverenana de ny amo nitendraiko pikina le izy fa raha tokony ho izy raha tena mitendry an'le izy manaraka an'le original nareo de tokony hoe zany hoe mazevatra kokoa za tsy de tena tia feo mazevatra fa afaka asehoako anareo an'le izy amin'ny fiverenana ny corde voalohany E mineur ny corde amin'ny fiverenana de mitovy am'le intro faharoa zany hoe E mineur amin'ny fetimoany tsy sai B mineur ny miteny iny C de hoe G ok de mangetaeta E mineur mangetaeta G anao ok de miverina ndray ny fosiny saiko miredy hoe iny le E mineur B mineur C de G de rehefa mamarana ny apahany voalohan'le fiverenana izy le hoe tsisy ohatranao raha ny aty de C de D de E mineur tsisy ohatranao raha ny aty ok de reveo izy manohy ndray feno fitiavana ampoko ao mitovy daholo ny noty de reveo tsy misy toerany intsony E mineur G D de miverina indray le E mineur B mineur C G rakotra tantely tsy aidirana de rehefa mamarana ny fiverenana am'izay izy a de C D de G ok eo izy le toerana mami hoanao ya de aorinan'izay misy solo ny ataon'zalahy de ny solo mitovy amin'ny fiverenana ihany ny corde rehetra ok zay lira ray manontolo fa de mankafy izy